hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pijaliana safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirapesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty a Jerusalema Karobato ambany atsimo commune aty akady tariny apitatavitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ito hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fofeny fifaliana indray no iaonako amintsika menakavy atao anatin'ity fandarana zay ampianarako ny mahakasika ny tokatrano pahasambarana sa fijaliana tokatrano ranomaso sa fifaliana tokatrano misy filaminana sa korotandava zany rehetrarehetra zany no ianaratsika ahoana ny atongavana ho amin'ny tanjon'Andriamanitra izany ivavaka aloha ny tenako misaotra indrindra tompo satria lehibe ny famindram-pona sy fitiavanao androany dia mpianatra anay indray anao ny lalakaleanay ampianatra anay anao ny sitraponao mitenena Jehova fa vonina ihany ny mpanomponao misaotra tompo ampianaro zay tonga anay ho amin'ny fandresena sy ny fahombiazana tanteraka amen oabolana toko 7 andiny fahavalambey folo manao hoe farambola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao farambola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao izay tenin'Andriamanitra izay no androany mba hitoroteny dia hitondra fampaherezana hitondra hery ho an'ireo izay manatrika ady sy manatrika olana ara-tokatrano misy amintsika manko terina hoe tena kivy tanteraka mihitsy ao anatina ranomaso lava very fanantenana tanteraka satria ny fisarapanambadiana manko ry havana tsy mba taky ny olana rehetra fa ny fisarapanambadiana dia miaraka amin'ny fahafahambaraka satria manomboka tazan'ny olona hoe ny vadinao eto Tananarivo ihany nefa ohatrany tsy mody hatrano ntsony dia fa miaraka amin'ny fahafahambaraka ny fisarapanambadiana miaraka amina faharavana satria mandrakariva ny mpivady rehefa misaraka dia misy zavatra be da be rava eo amin'ny fiainana misy zavatra be da be rava eo amin'ny fiainana raha vo mikorotana ny tokatrano anankiray dia mikorotana indray andro tany Tomasina dia nahita tantara ohatr' zany any Tomasina moa manana fomba tsy de tsara ny olona sasany eo Tomasina satria vo mahita lehilahy androany izy na mahita vehivavy androany dia fa vadiko zay ny anaran'iny vadiko any amin'le vadiko antaninao fa izy ny anaran'ny vadinao na ny anaran'le vadiny le lehilaza tsy tadidiny satria vo maly iny nitany androany iny efa vadiny dia ny zavatra mitranga amin'ny olona sasatsasany eo Tomasinao sasatsasany terina hoe tsy de problème le misaraka dia aveo indray mifampody dia nahita tokatrano anankiray zay indray andro rehefa manamanaka tao izy mivady manamanam-bola dia misaraka
de zaraina ndray le farinanana zaraina ny frizidera ny télé ny moto zaraina ny vidiny zaraina hatram nefa natsangana trandro fa zaraina de samy kepoka ny anazy aty samy kepoka samy mampirafy any samy mijangajanga any samy manambady kely any na lehilahy na vehivavy de avy eo amindray potika miara-potika indray izy roa le lehilahy tsy potika le vehivavy atsy potika de avy eo indray miona de mifikambana indray ndo indray kambantsika roa ndo indray kambana fa samy potika de igny kambana iny indray de miarina indray le fiainana de raha vao tafarifarina kely metimety indray de iny indray de ravana de misaraka indray ka ny fisarapanambadiana de tsy hoe misarabady fotsiny fa miaraka amina faharavana ary de jerenareo fa rehefa mahita vehivavy anankiray ianao ny lozambady ny sarabady korotatra tokantrano fa mampalahelo ny fiainana ary de tsy vitany hoe faharavana fa miaraka amina fahantrana ihany ko fahantrana ihany ko ny fahafahambaraka zany etsy andaniny ny vavan'olona etsy andaniny ny faharavana etsy andaniny ny fahantrana etsy andaniny ny fisarapanambadiana rehetra de tsy maintsy miaraka am'ireo zavatra teneniko reo ary fampotehany akonana fampotehany zanakareo mahatonga ny zanakareo solafaka ary mahatonga ny zanakareo tsy en sécurité tsony tsisy fiarovana intsony zavatra anankiray le izy fisarapanambadiana no ambadika sandretraretra eo no ampahereziko atsika vehivavy atsika lehilaza tedina mandalo ady mafy ity tenin'Andriamanitra ty mana hoe raha mbola izy ko ny farany raha mbola izy ko ny farany de tsy ho foana ny fanantenanao inona ny teniny baiboly tedina enina am'izany na de eo ary reo zavatra ny teniko reo hoe fahafahambaraka ary miaina ao anatin'izany ianao am'izao fotoan'izao hatram'izay ny saratinao vady tena tondron'ny olona molotra ahilikiliky ny olona fa misarabady lasa tsy asian'ny olona valeur tsony rava ny fananana rehetrarehetra potika miaina ao anaty fahantrana de ianao io mihitsy no tondrony zao toriteny zao hoe raha mbola izy ko ny farany mampahery anao tsy ho foana ny fanantenana ty apitrakanao Andriamanitra ty apitrakanao Jesosy inona ny tokony atao raha mandalo sotojo zavatra ohatr' zany ianao hoe tena ao anatina fahoriana mafy fijaliana tena hoe enao manaitaina le sarabady mangiry firy any anatinao mangiry firy any anatin'ny fonao maratra ny fonao inona ny ataonao zao ny voalaza amin'ny baiboly raha mbola izy ko ny farany raha mbola tsy mifarana ny tantaranao ranabavy rahalahy de mbola misy fanantenanao misy fanantenanao am' Jesosy hoy hoe misy fanantenanao am' Jesosy misy fanantenanao am' Jesosy raha lasina bavy malala misy fanantenanao am' Jesosy raha mbola izy ko ny farany de misy fanantenanao am' Jesosy na de ozy izy ianao hoe pastera efa le vadiko angeo nefa bevoka hony le olona miaraka aminy any efa niteraka rony eny ery zareo pastera efa sososao efa nanangana ny trano ony eny le vehivavy any izy angeo ny pastera efa sososao de le vola ange pastera efa tsy omeny anatsony raha nabavy raha lahy mbola misy fanantenanao amin'Andriamanitra raha mbola izy ko ny farany de misy foana ny fanantenana inona ny tokony atao amin'ny metorevitra anareo anatin'ity fampianarana ity voalohany ranabavy raha laza mandalo ady mafy mihitsy am'izany atao hoe mangiry firy amin'ny faharavana tokantrano zany voalohany aza manantena ny vadinao itsony aloha fa voalohany manantenan'Andriamanitra 100% manantenan'Andriamanitra 100% aza manantena ny vadinao io aloha esory ao an-tsaina raha tianao idiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainanao raha tianao ny isy fahagagana andaminan'Andriamanitra ny tokantranonao raha tianao ny hoe tena hoe ilamina ny tokantranonao ka Andriamanitra mihitsy ny amany olana tsy ndriko tsara tsy ny rafozatranao ny amaolana tsy ny ray aman-drenao ny amaolana tsy ny polisy ny mamaolana
tsy ny fitsarana ny mamaolana fa raha resy lahatra ianao Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompony amaolana de voalohany aza manantena ny vadinao io fa manantena an'Andriamanitra. Ina moa tiako resana amindreo aza manantena ny vadinao. Aza manantena ajanony le resaka hoe raha miverina zao ny vadiko de voalohany ekolazy ny mpianatra. Raha miverina zao ny vadiko de voalohany hofatrano. Raha miverina zao ny vadiko de mba mihinana pizza zay ohatra zao. Raha mody zao ny vadiko de mba manao vakansa mba miverina ty amiko ny tomobile. Raha miverina zao ny vadiko de esory zany fanantenana olombelona zany. Aza manantena azy tsony aloha efa namitaka anao izy. Fa zao ataovy ao an-tsaina. Na eo izy na tsy eo izy de manana finoana fa Andriamanitra afaka manangana ny fiainanao. Andriamanitra afaka mità ny fiainanao. Andriamanitra afaka mitanao sy ny akonanao na iverina izy na tsy iverina izy de mibanjina n'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra maniry any iverenany vadiko. Maniry any atongavany ato tokantrano. Maniry any tsy aravan'ny tokantrano nefa saingy zao tsy manantena azy hoe izy ny famonjena. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny salamo hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ozy izy. Ava izany famonjena. Ny famonjena de avy amin'ny Jehovah mpaninao ny lanitra sy ny tany. Ataovy ao an-tsaina fa ny famonjenanao tsy any amin'ny vadinao, ny famonjenanao tsy any amin'ny rangabe vola io, ny famonjenanao raha tena pino anao, raha tena zanak'Andriamanitra ianao de aza manantena azy, fa ny famonjenanao de ao amin'ny Jesosy sy irery any. Ny famonjenanao de ao amin'Andriamanitra irery any. Ny famonjenanao de ao amin'ny tompo irery any. Ataovy amen zany. Mila manana fanantenana amin'izany ianao, mila resy lahatra amin'izany ianao hoe tompo a. Ny any fiainako na io mivadiko na tsy io mivadiko de enao Jesosy ny fanantenako, ianao ny fanantenako. Sady ny jura lasena bavy malala ny tokonao sy ny fanantenanao, ny fandoavana ny ekolazy ny zanakao, ny famahana ny olanao aza kinina any amin'ny vadinao. Ajanony mihitsy zany le fieritseretany raha mba eo ange mivadiko pastera de mba milamina amin'ny fiainana e. Ka raha mavadiko ane pastera 25 millions raha mba eo izy ane pastera tena zao hoe de lasa hitanao lasa tsy manantena n'Andriamanitra zany ianao fa lasa le vadinao ihany. De zany mahatonga anao miinsiste amin'ny tompo, misisika amin'Andriamanitra satria maninona ny mahatonga anao misisika amin'Andriamanitra iverena ny vadinao satria Andriamanitra tsy eritseretinao famonjenanao, Andriamanitra tsy eritseretinao vahaolana, fa io lehilahy io ny eritseretinao vahaolana, io lehilahy efa nampirafy sy efa nijangajanga sy io namitaka anao io ny eritseretinao vahaolana. Ka tonga de mibanjina mihitsy an'Andriamanitra amin'ny zava-rehetrarehetra. Mibanjina mihitsy an'Andriamanitra hoe tompo, herinao ny vahaolana ho ahy, enao ny fanantenako eo amin'ny fiainako. Faharoa, ataovy ao an-tsaina hoe iverina izy. Fa ny fotoana iverenany de enao efa mamirapiratra, enao efa misandratra, enao efa manakatao, enao efa manakarena ny fotoana iverenany. Ary aza mieritreritra hoe miverina izy de matanjaka be izy avy any miverina de mbola ireare de anitsakitsakanao de hoe iverina avy any izy zany de hoe zany malahelo anao noho ny fietsepoko fotsiny de aleoko miverina aminao fa non, aza eritseretiny zany fa ho resy izy miverina eo aminao ao, ho resy izy ary fona izy, andady lady izy, ibebaka izy mifona kiseria diso ny lalako fa resy akehitriny potika ny fiainako hoe resy izy resy eritseretiny fa tsy hoe izy raha mbo miverina izy avy any de mbola mijidijidina de avy eo anao mbola ho ampijaliany ihany. Misy manko any riavana zava-loatra zany e. Misy vehivavy efa ampijaliany ny vadiny
ampijaliny ny vady nefa nahita zava-roso zany indray andro taraina amiko le vehivavy anankiray le madama kely mahafiatry ny pastera ozy izy nanaovany vady koa entiny ao an-trano ozy izy le sipany entiny de miara matory eo izy zay anankitelo de izy eo ampovoany de zay roa vavy amin'ny akilany sy akilany marary ane zany pastera ozy izy mangidy ane zany anaovan'le vady koa zany de zao ny tenin'ozy izy hoe zay tsy mataty mipitiky katsaka anaty lapoaly ka zay tsy mataty mipitiky de olona ohatry zany ny an'ny sasany de mbola iaretanany ka ataona moa fa anao mbola mavita miaritra ka aza mieritreritra hoe iverina ny vadinao de mbola ile vadinao mibotsombotsona sy matanjaka be sy manam-bola be sy le mbola ampijaly sy ampirafy anao iny aza mieritreritra an'izany zao finoana ananao ataovy ao an-tsaina ny finoana ananao hoe iverina iny Jesosy fa zahay efa matanjaka zahay efa manan-karena zahay efa mamirapiratra zahay efa manana ny orinasako zahay efa mahatsangana ny tsenako zahay efa manana 500 millions any amin'ny banky iny vao miverina eto ary resy iny miverina eto de mba any aminao ndray ny lakilerana bavy ianao ndray mamolaka azy ianao ndray mamolaka azy ianao ndray ny mananatra azy fa tsy hoe iverina izy de mbola niditrany ihany niditrany iverina izy de mbola ny fahotany ihany ny fahotany manana finoana misy ny atao hoe fahagagana ary zay ny nampaherezako teto tamin'ny herinandro ambony zotry zay nampaherezako teto tamin'ny herinandro ambony hoe na de samy misy ihany ary fisarapanambadiana mety mitranga fa hafahafa kokoa ny vehivavy manam-bola ny vehivavy manana ny asany ny vehivavy tahin'Andriamanitra noho ny vehivavy tsy mananasa tsy manam-bola tsy manana ninina na misy aza le fisarapanambadiana de zavatra hitanao ny akamaroan'ny vehivavy mijaly ara-panambadiana tsy ndriko tsara mijaly ara-panambadiana de vehivavy tsy tahin'Andriamanitra arabola re vehivavy tsy mananasa re vehivavy sahirana arabola reny mandrakariva ny terina ampijalim-bady na reny mandrakariva ny lehilahy ampijalim-bady misy koa vehivavy mampijaly vady hoe le vehivavy manam-bola le vehivavy miasa de mbola ao an-trano ny rafozana ihany koa le lehilahy de lasa am'izay le vehivavy ndray tsy te halala mihitsy fa ataonao ohatrany tena boto mihitsy ianao ao an-tranao rahalahy satria ianao tsisy asa tsisy vola tsisy ninina ka ny vola ilaina de zany ny mahatonga atsika pino tena hoe mangataka tolo-tsaina amin'ny tompo mangataka fahazavatsaina amin'ny tompo Jesosy inona ny asa tokony ataoko inona fidiram-bola tokony ataoko Andriamanitra sokafo ny lalako tompo fa rehefa tahin'Andriamanitra arabola ianao ka misy fahasoavana arabola sarotra amin'ny lehilahy manary ianao sarotra amin'ny lehilahy mampijaly ianao ary sarotra amin'ny lehilahy ny saraka aminao na anakorotana ny tokantrano ohatra le lehilahy ohatra mikarama 2 millions 5 ianao mikarama 20 millions ranabavy ahoana ny asa ino rangahy io ampijaly ianao ahoana ny asa ino rangahy io anakorotana anao na de te anakorotana ary izy mifitsaka ary raha samanao sipa ary io any am'le tena miafina tsy hitanao reny mihitsy izy vo samanao sipa fa matahotra anao io satria anao manam-bola de izany ny anisan'ny torohevitra omeko ny vehivavy mpovavaka tsika mpanompon'Andriamanitra tsy hoe mifadiky anina fotsiny ianao fa tsisy olona manan-karena amin'ny fifadikanina zany tsy hoe mahery mivavaka fotsiny ianao de mandoalika mivavaka de mitaraina be de mikikika mivavaka no tsisy olona manan-karena am'izany fa mangataka tolo-tsaina amin'ny tompo fahazava-tsaina inona Jesosy ny fidiram-bola tokony ataoko ikarakarako andreto zanako reto inona tompo fidiram-bola omena ho inona ny fitahina azonao omena Jesosy mba hatonga na
ho vehivavy manana ny maizy zany le izy. Ny vola tompoko tsy hoe herinao ny vola, Andriamanitra ihany ny herinao. Ny vola tsy hoe tanjakao, Andriamanitra ihany ny tanjakao. Fa ny vola kosa de voalazan'ny mpandinika fa amplificateur de caractère. Zany hoe mipose manamafy ny caractère anao. Ilainao io. Za mila vola, itsika mila vola. Ka raha lasa ny vadinao, nisaraka taminao vadinao, mampijaly anao vadinao, andana mivavaka, tompo omeo fahazava-tsaina, inona no ataoko? Inona no ataoko Jesosy? Inona ny fidiram-bola azonao mena? Inona tompo ny fahagagana ataonao amiko? Inona ny asa azonao mena Jesosy? Omeo fahazava-tsaina tompo. De ny tompo manome fahazava-tsaina anao. Hoe dana mivarotra composé, dana mivarotra paty, dana mivarotra ronono soja, dana mivarotra tacos, dana mivarotra nyty, nandakina mivarotra nyty, ny tompo no afaka manome tolo-tsaina anao. Ny tompo no afaka manome tolo-tsaina anao de tanterao. Fa aza mana tena lava raha efa hitanao fa ny vadinao mampijaly anao, vadinao mampahory anao, vadinao tsy manome vola, de aza mana tena azy. Io foana no takinao isam-bolana. Ty fotsiny ve karamanao, aiza zany le indemnité anao, aiza ny anina anao, de lasa miteraka gidragidra sy ady zany. Fa azo ny karama kely iny zay menanao iny de mifamatora amin'Andriamanitra amin'ny 5 fafolo karena fanatitra zay tokony atao, de andana mangataka tolo-tsaina tompo. Raha ity karama ity tsy ampy anay mandritry ny ray volana, fa ampiasa vola tompo fameona fahazava-tsaina. Mba hanokatra anao zavatra tompo, anokatra anao antya. Fa raha tena zanak'Andriamanitra anao, men'Andriamanitra tolo-tsaina anao ka. Raha tena pino anao tsy avelan'Andriamanitra ho afa baraky zany anao, men'Andriamanitra be da be pino ato amitsika ato. Voamaly any eona tamina mpivady zay. Misy fotoana reo mpivady reo tena mandalo olana izy mivady. Mpivarotra ao Analakely eo. De misy fotoana mitaraina koa papa, taraina amiko izy. Tsy mandeha papa an-tsena, tena rava an-tsena anay. Misy fotoana moa zany io tsena io tena potika mihitsy tsena io, misy fotoana io tsy mandeha. Tetina mikatso papa an-tsena, zao papa, zao sinsisa. De ina moa fa de mitondra mambavaka de manome tolo-tsaina an-zareo. Mangata tolo-tsaina amin'ny tompo, mangata fahazava-tsaina. De omaly maraina ny eona tamin'izy mivady. Falifaly ery izy. Misokatra pastera ny lalanao izy, misokatra ny tsena, mandeha tsara. Tahin'Andriamanitra zay. Zany le fiainana. Misy fotoana ianao androany mety mandalo ady, mandalo olana, bloqué kely, ohatra miletika kely. Fa Andriamanitra tsy manary anao, fa mangataka tolo-tsaina mandrakariva fotriny anao mangataka. Tolo-tsaina, dana mivarotra jus, dana mivarotra voamadilo. Azo atao tsara mivarotra voamadilo. Inona zavatra tianao amidy, inona ny azonao amidy, inona ny zavatra azonao atao. Be da be ny siralahy niresaka tamiko tamin'ny terinandro te. De zao ny teneny ana pastera, mba mety tolo-tsaina ozy izy hoe inona ny zavatra azoko atao. Inona ny zavatra azoko atao fa zaho izy tsy miasa. De inona ny zavatra azoko atao, de nataoko tamin'ny mitsotra. Navavaka ho azy de nametra tanana azy, de zao mivavaka nataoko. Ome tolo-tsaina Jesosy tiralahy ty. Ome fahazava-tsaina Jesosy tiralahy ty. Ampahirato ny sainy Jesosy ahitany ny zavatra tokony atao. De zao ny teneniko taminy. Andany anao miala eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanary eto de mandehana di tongotra makany Anosy-be. Tsy Anosy-be Aliville akory fe tsy Anosy-be etsy. De makanesa makany Analakely avy eo, de makanesa ny Ambodiny Sotry. De jerevo daholo ny zavatra amidin'ny olona sy zavatra ataon'olona. Jerevo daholo fa misy zavatra amin'arivony aman'aliny ataon'ny olona eny amin'ny arabe eny. De manaova ray am'ireny fotsiny. Fa raha zay pastery tena ny antaninao, inona moa zany no avaliko an'izany hoe inona le ho ataonao? Fa mivavaka ianao, mivavaka pastery tena mitondra mambavaka anao, de Andriamanitra manome tolo-tsainanao ty ataona teta de andana mitety arabe iny.
mandeha any petite vitesse rehetrarehetra nala kely so rano isotry atrany ambotra raba rehetrarehetra de jerefa manao zavatra ny olona any de inona am'ireny ny azonao atao fa na de ray am'ireny ve de tsy hitanao zavatra tokony atao ka mampitraka anareo zay mandalo ady ara-tokatrano andresy ianao ranabavy iva io olanao io hompandresy ianao io aza matahotra ianao fa nokatra lalan'Andriamanitra ary tsovelan'Andriamanitra afa-baraka zany ianao androany mba hivavaka ho anareo a zay ao anatin'ny tena olana ara-tokatrano de tena hoe mangatany famindrampon'ny tompo de mivavaha raha mety de arao zao vavaka teneniko zao arao zao vavaka zao a arao amin'ny fonao rehetra tsy miletiky zany ianao ary tsy afa-baraka ianao ranabavy a efa nyteneniko teto tamin'ny herinandro zay fa matona lan'Andriamanitra eo aminao io vadinao io misitaka taminao nisaraka taminao de tsy ampiletika anao zay fa am'le fotoana am'izay miala eo aminao eo am'izay Andriamanitra ny te hiditsetsehatra eo am'izay Andriamanitra ny te hitahanao eo am'izay Andriamanitra ny te hampiseho voninahiny aminao satria raha mbola eo ivadinao de tehetehatra amin'ny foana ianao te atoky azy foana ianao de ao amin'ny efa mampijaly ianao tifiry amin'ny tontolo ianao tsy samamaly fialany te amaina tsy samamaly efa ampinan'ny maloto mbola tsy mamaly tenenany ratsy samamaly satria izy ny tompony lakile ka misy fotoana io asain'Andriamanitra misitaka any mihitsy mba hahitanao lalana vaovao hitahina ny fiainanao anokafana ny lalana arakasy arabola amin'ny tsena misy lalana sokafatin'Andriamanitra ka ny tompony hitantsika avereny zao vavaka zao Jesosy io fantary fa ty ahy ianao mandray ahy ianao Jesosy io mino aho fa tsy miletika mandrakizay zany ny fiainako manana fanantenana Jesosy manana fanantenana ny amin'ny hoaviko tompo raisy zao fanoloran-tenako zao Jesosy ka na de tsy eo ara ny vadiko na de mikorotana zany tokantranoko de mbola manatena anao ny fonoko manantenanao a omenao tolotsaina Jesosy amin'ny tondrako ny akonako amin'ny miasa mandrara amin'ny fidiram-bola omenao tolotsaina Jesosy omenao fahazavatsaina tompo ho alaminao ny fiainako rehetra ary tsy miletika mandrakizay zany aho tsy miletika mandrakizay zany aho misy saotra tompo amen avela ho hivavaka ho anareo mivavaka Jesosy andra ty lehilahy sy vehivavy reto araka ny teninao tao hoe raha mbola isy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenana fantary fa misy amin'izy ireo tena ranomaso isan'andro kotra ny ranomaso maratra ny fony ao anaty akivina ao anaty tebiteby ao anatina fanahina misy amin'izy ireo tena hoe tsy manana fanantenana Jesosy aho fa mivavaka ho an'izy ireo avonjeo izy tompo sitrano izy afaho izy tomindray izy Jesosy malalako ary manantena fa anangana ny fiainana eny enao anangana ny fiainana eny enao Jesosy tsy ho avelanao afa-baraka zany izy ary amin'ny tolotsaina azy eny enao amin'ny lalan-kivoahana amin'ny lalan-kivoahana arabola ho tahina ho arabola izy tompo ka raha hiverina ny vadiny fa tsy maintsy hiverina ny vadiny de hiverina amin'ny fahamenarana hiverina ao anaty faharesena ny vadiny hiverina ao anatiny tena hoe tena tsy te hijery mihitsy menatra fa ity mpanomponao ty kosa hisandratra ty rahalahy tena ity anabavy ity hisandratra fa ho nitelina hoe zay mivadika foana no menatra de hoe nonao tompo zany vavaka zany ary manatena fa izy fahagagana ao ambadika zao amin'ny anaran'i Jesosy amen tompo lasy tompo vavy izay ny fotoanantsika anio izay nitondrana izay fampianarana izay sabotsy ho avy izao 15 mars amin'ny valo sasany maraina mbola anoy an'izay fampianarana izay ny tenako hivavaka ho anao ao anao délivrance anao hitsodrano anao raha mbola izy koa ny farany de misy fanantenana amin'ny fiainanao misy fanantenana amin'ny fiainanao tsy potika zany ianao ary tsy ravy zany ianao a mivavaka ho anao zay efa averimberiko mandrakariva fa
ny antonyity fotoambavaka amin'ny sabotsy ity a tsy hoe anambatambazana anao esory ao an-tsainy zany tsy resaka clientélisme tsy mitona anao zay ho an'ny vahaony oloko fa tsotrany ny antony anasana ianao te hamonjy ianao sy nitokantranonao Andriamanitra dia te hivavaka ary te hitory ny tenin'Andriamanitra sy hampianatra anao ny lalana tokony aleha andaminan'Andriamanitra ny tokantranonao izay amin'ny valosasany ny fotoana io manerana ny trano fivavahana vaoniloko eto Antananarivo eto amin'ny temple de la foi bypass eo amin'le rond-point Mbomanambola io eto amin'ny 3 frères André Fanambohijanahary ampitany Tobo Ratsimandrava eto amin'ny commune Akarobato ambany atsimo commune eo amin'le hoe Jerusalem Akarobato ambany atsimo commune Akarobato misy ny trano fivavahana vaoniloko ary eto akady tany eto amin'ny maison Ediko farany ary amin'ny bus akady tany hotahiny tompo dia veloma daholy a mandra-piona tompoko ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina tokatrano pijaliana safasambara seminaire lehibe hivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganan'Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 6 sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères André Fanambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty Jerusalem Akarobato ambany atsimo commune aty akady tany apita tafitra farany ary amin'ny bus D tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavianao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao tahiny tompony misy rahalaza eo tiako joro vavolombelona eto momba fanasitranana ny zanany io zanany io sady nalemy no jambo nanina hoe le zaza eo amin'ny 3 taona eo ngamba raha mba ao le rahalaza avy kely vetivetika ty miaraka amin'le zaza miaraka amin'ny fianakaviany mba makanisa kely aty raha ao ambondriana dia makanaza amin'ny midina aty amin'ny trambo avao reny zareo renireny asitsika tehaka mafy alalanao fa ny Andriamanitra ivavahanao to Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ivavahanao Andriamanitra mavita zavatra ataovy aleloia na rary ty zazy ty tsy haitsonona hoe misy namisavy sana ninony ty zazy ty fa raha araky ny tantarainy ray aman-dreny niny ny dada niny trotro azy iny aty raha lafidirana aty ay efa misy akaiky eo misy aingany avy aingany nareo koa ngavy anakaviny mandrosiko raha miaraky nareo sy nareo nahita sivitiaka mafy zany alleloia atsangano kely ny zaza kely raha veto atao veto malalaka tsara dia mba ndry faly mahita anareo asivitiaka mafy fiadanan'i Jesosy raha lahy iza ny anaranao Janahary tompoko ny anarako dadan'ity zazy eny tompoko firy amin'iny zanaka 3 amin'iny zanako tompoko io farany faharoa io faharoa dia ay dia efa madama nefa mitonitona firy taona tsara izy 3 taona izy zao ary bebe inona ny zazakely ty eny mamany tirala ty ary ny ralaka ralany akony izy mamanay asiviteka mafy zany nanahoany ty zazy ty inona tsara ny navo azy mba tantaranareo kely hoe inona tsara ny nazo ty zazy ty
fiadanan'i Jesosy ho amin'ny pastera dia fiadanan'i Jesosy ho amin'ny fiangonana. Dia ty zanako ty tompo na volana zile izy natao didipotra dia narary. Volana zile tamin'ny 2024 eny tompoko narary izy dia efa nalehany daholo tompoko izao dokotera sy le mpitsabo gasy reny fa tsy sitrany izy tompo. Dia tapa-kevitra tamin'ny sisy février tompoko. Dia vavaka tato izay mianaka dia natao délivrance tamin'ny paster izy dia hitako niova izy lasa natanjaka izy dia avy eo nisokatra amin'ny masony, avy eo sokatra amin'ny masony. ahoana tsara no navoa azy tamin'ny volana juillet tamin'ny 2024 eo, ahoana tsara navoa azy izy avy natao didipotra. Avy natao didipotra izy tompo dia nanao hémorragie be aloha izy le natao didipotra dia nanomboka teo izy, nanomboka narary amin'izay izy nanomboka teo. Le nididina iny nanao hémorragie eny tompo, nanomboka narary izy taorinany nanomboka narary izy taorinany iny tompo dia nainalemy teny any izy lasa reraka be izy dia lasa tsy nandeha intsony izy azy io fa lasa nalemy izy azy eo, nalemy mitongony, nalemy tongony. nanomboka volana juillet io, nanomboka volana juillet dia le tato amin'ny fila iny tato mivoto be le fila iny dia avy eo vaky le tato amin'ny fila iny dia lasa mason'izay tsy nahita avy eo. dia sady lasa tsy nahita izy, lasa jamba no lasa nalemy. Eny tompoko lasa jamby izy dia le izy mivonto be io, le izy le vonto be tao amin'ny fila iny tao, eny le ohatrany tataviny ve zay sa le ino sa le mahalala kely azy mihitsy no vonto be, tatavy le boribory. vonto be tsy fantareo inona navoa azy, Eny tompoko dia avy eo dino nampalemy azy, eny tompoko iny nampalemy azy tompoko, vaky le izy. vaky le izy tompoko dia avy eo mason'izay lasa tsy nahita. Dia tena tsy nahita mihitsy, Tena tsy nahita amin'ny masony io fa tena mikipo ohatr'izao mihitsy ny masony io, kipo ohatr'izao foana ny masony io dia sady nalemy. sady nalemy izy tompoko. Ono mama, teo kaikinao taovana foana ve zazy io hitanao ve foana navoa azy? Araka izany tantara iny dadan'izany zany dia vita didipotra izy dia io aloha sarina sady afaka mijery ny sariny ihany tsika ny nahazo any zazy io le masony tena tsy mety nihiratra tsy dia teo zany dia nety salama izy dia rehefa tsy salama izy zany dia mamany moa mitondra anazy tany amin'ny rehetrarehetra dia tsisy fivana le izy dia avy eo zany mivoto le alinan'iny mivaky iny dia rehefa vaky iny dia masony indray tsy nahita, dia sady tsy nandeha zany tsy nahita, sady tsy nandeha izy tsy nahita. Dia rehefa avy eo moa ndray tamin'ny sisy zany sisy février dia ty zanako ty zany mijery télé atsika ty zany dia pastera i odony ty aby izy hoe androany ve ty ry mama, hitako hoe ie androany izy hoe metiko any izy izy faneva dia oy zany matona hoe tsara be zany fa mandana dia misy fianakaviana zay maty manao délivrance dia iny nakisoana zany hoe ahoana tsy ahoana izy izy voafombany dia ndao izy izy fahaterikanonareo izy izy le dia nanomboka nakaty izy dia makaty foana izy makaty foana dia farany nanomboka tamin'ny 6 février zao tsika firy zao tsika ray volana zany zay, ray volana zay asiviteka mape dia netiny taty i foana dia nono efa avy eo dia efa misokatra kely izy misokatra kely dia tamin'ny sabotsy zany tamin'ny herinandroany dia netiny taty dia le zaza moa zany asika koso foana rehefa andeha asiana koso foana dia mbola nanona izy dia tonga izy mianaka avy aty dia ozy izy hoe voaka ozy izy faneva dia masiso be ozy izy tsy mitondra zavatra nananazy dia lody zay dia iny zany dia tonga dia efa nihiratra be tena nihiratra be masony tamin'ny herinandroany, tamin'ny herinandroany dia le kosiny zavatra ohatran'ny fakana mangaso le fotsifotsy le an'ireny dia ohatran'ny avokavokana loha reny zay tamin'le kosiny zany dia izy io. alleloia. Andro inona nahatongavanao teto voalohany rahala 6 février tompo, andro inona zay sa tsy tadidinao talata sa alarobia andro lakamisy. Eny tompo, dia tonga dia nametsa tanana eny tompo. dia firy andro izy ny délivrena iny nahitanao hoe
miatsara le zaza sa tamin'iny tonga de efa hitanao misy fiatsarana efa hitako misy fiatsarana izy tompo tamin'ny natao délivrance taty tompo. inona fahatsarana voalohany hitanao nitsanga taminy? Lasa meriny sakafo izy tompo de lasa natanjaka amin'ny vatany tompo. Izy le vavahana voalohany Eny tompo, ray volana zay vavahana anazy teto. eny tompo koray. Izy vavahana 4 andro nanomboka afaka nitsangana ny tongony. Vavahako herinandro tompo izy de afaka nitsangana izy aveo. De aveo koa masina ny sokatra moramora amin'izay. De efa salama tsara izy zao io, efa mahita tsara ny masony tompo. Salama tsara, mahita tsara maso. Eny, Ianao ve rahalahy nahita tsara ny zavatra nazo ny zaza io? Ianao ny rahalahy nito rahalahy? Ya, zany rahalahy ary mahagaga amin'ny fitondran'ny tompo fa andro 6 février 96 koa namonjeny tomponay. Asiviteka mafy zany 6 février 96 namonjeny tompo anao. Iranay voalohany tato amin'ity fiangonana ity koa. Sao de 2006 sa 2016 2016 2016 ma. Ianao ny tonga voalohany tato. 16 zany tonga voalohany tato dia nanaraka ny anavavy vady aman-janaka nanaraka rahalahyko io. De ianao hoe tsy nandresy lahatra azy hoe andao hoe tena any vahona ilo ty zaty. efa ela mifandesy lahatra, nisy fotoana zay nangatabavaka tamin'ny pastera tamin'ny andro le nanao valoko le misy valoko lehibe reny de vidy an'le valoko de nanao fanatitra mihitsy zay ho an'Andriamanitra ho anazy zany famonjena azy satria nisy fotoana izy voaendrikendrika zany tamin'ny orinasa any asany de miviatra tany izy de miteny amin'ny pastera zay hoe misy rahalahiko anao pastera zao mba entina mibavaka de zay ny fitondran'Andriamanitra io izy io afa amin'ny arety le zaza moa namonjen'Andriamanitra anazy. 6 février 2016 namonjen'Andriamanitra anao. 6 février 2025 asiviteka mafy. Alléluia. De hono rahalahy de teny efa nitety mpitsabo sy rehetrarehetra reny mihitsy nareo vady. le vadiko tompo zany, za tsy makasitsaka an'le entina any ampitsabo gasy tompo fa le vadiko ny sisika de ry zareo no nandeha tany fa za tompo tsy nandeha tany. De efa nandeha dokotera koa nareo? De efa nandeha dokotera indroa zay tompo. Inona ny filazan'ny dokotera an'le reny? Izy tsy milaza le areta le zaza hoe zao fa fanafody fotsiny no meny avany de hoe ahositra amin'ny mason'ity zazy ity le fanafody de misy hohanin'ity zazy ity de taviny hoe ampidirina ao hôpitaly ary ity zazy ity tamin'izay hoe didina ho misy zavatsy didina ao anaty mason'ity zazy ity de aveo za raha ny didina aloha tonga de veloma ary tany a zany e tonga de jamba tsisy ny ray sy natsony mihitsy a. de za moa tsy nety aho zany de netiny tany ampitsabo gasy indray ty zanako ity de ry zareo re izy sy ny anadahana nandeha tany le vadiko de aveo moa za tapa-kevitra hoe aloha entiko mivavaka any amin'ny vahon'ny olo koa izy fa any any ny vahaolana tompo. Orakoraka mafy teneniny eo anilanao mahery ny Andriamanitra ivavahantsika ato, mahery ny Andriamanitra ivavahantsika ato ary tsisy aretina tsy hitan'izany raha mbola tonga eo amin'ny Andriamanitra io. Tovy alleluia. De nanapa-kevitra mihitsy anao aloha entiko aty izy. Nanapa-kevitra tompo hoe entiko aty amin'ny vahon'ny oloko izy de za koa tompo tsy ala amin'ny Jesosy tsony fa hitako nampatsara ny zanako Jesosy tsy ala tsony hatramin'ny farany tompo. Ka hiala ho aiza tsony koa e. Alléluia. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février teo amin'ny 7 volana teo zany a. Ny tena namparary an'ity zazy ity raha azoko tsara tena hoe de ny tongony aloha no natanjaka voalohany tamin'le délivrance de tamin'ny herinandro hoany iny zany no nihiratra amin'izay masony. Vaka le aretina tamin'ny herinandro hoany. Izy ny kakabe le namoaka maloto be. Eny tompoko de ny tonga tany an-trano zay tompoko ny sokatra be le maso tao an-trano de faly be zay zomamanay hoe sitsany ty zazy ty fa ny sokatra be le maso ny tompo. Orakoraka mafy. De marina ve le tenin'ny mamanareo teo le hoe abokabokina efa loha sy ohatran'ny inona mangazo tsara ny tena le hitanao le efa tena mangazo reny zany miboaka avy amin'le fizalana mivaky taty tamin'ny herinandro any. tonga de nahiritra masony. Tonga de nahiratra masony tompoko avy ny solonay sy mamanay izy tompoko de aveo izy nitady vary de nisokatra be masony de hitany le vary sy laoka mandrapaka anazy ohatr'izao izy. Alléluia. Zay vao nahitinareo hoe afaka nandrapaka izy tao anatin'izay 7 volana 9 volana zay
eny tompoko zay tompoko izy vo hitanay hita le vary sy loka fa fahanana foana izy isaky mihinam-bary tompoko tao anatin'izay 7 volan'izay de nono taty arina izy a nahita am'izay masony de hitany daholo zao hitany daholo zay ampijerena anazy hitany tsara nareo eny tompoko miresaka tsara izy miresaka izy efa mandeha tsara izy any an-trano efa mandeha izy tompoko alefasokely aloha ranga jerena tsara le mandeha tsara alleloia de makatengana makateny dady angana makateny dady avia alefa avia am'zay alleloia sady nalemy mijamba tao anatin'ny 7 volana nefa ny tao anatin'le délivrance ray volana zay tena zany ny mahatonga anangera lasena bavy zany ny mahatonga atsika nalazain'olona dala sy ny tapy amin'ny fivavahana azy jesosy any jesosy atiany alleloia ny olona lange tsy mahita ny zavatra hitanao eto e de mba hoana ozy izy manodidina rahalahy am'izao le fianakaviana am'izao zavatra misao hitan'ny olona ihany mahazo azy izazy io tena hitan'ny olona nahazo anazy indrina mpiaramonina aminay eny akadimboka eny tena nahita ary ny zavatra mba hanafarako antsika mpiray fanantenana rehetra ao anatin'le séminaire vonjena amin'ny fianakaviantsika zao fa tsy kivy a mivavaka ny oralahy koa isan'andro fa nanany lohany izy a nanany ditrany izy efa impiry ny taritiny efa nandalo kely taty ihany izy nisy fotoana fa de mandeha ny loka mandeha ny zavatra mijaly mivady aman-janaka izy mitovy ny orinasa iasana i mandray vola de tonga ny ariva izy de efa taraina nyle anabaviko anakiray me vola meo an'izao fa valy a folaka ihany vara isaoran'andriamanitra fa mivaly mivavaka fa io izy io tsy zatsony nanetana anazy mifarany fa nitolona mafy tamam-bavaka fotsiny akony a mba ho anazy isan'andro tononoko foana ny anarana menakavy eo anaty mivavaka zay atao a sorako andriamanitra fa mamaly vavaka tokoa tsy ary velona ny andriamanitra tokotsiketo tena naditra nareo eny tompoko tena naditra za tompoko tao anatin'ny ditsy sady miloka tompoko ny manao sipa be da be tompoko ny sipako mahazaka sipa betsaka nareo eny tompoko mahazaka sipa betsaka tompoko sady misotso toka no miloka fa taty arina atsamy mivavahako tato ray volana zay fa mitarika anamako fa tsy mety misotso toka tsony tompoko sady tsy miresaka ny vehivavy tsony tompoko teneniny eo aniranao tsisy mafy be zany eo am' jesosy hoe tsisy an'izany mafy be zany rehefa jesosy mamolaka anao tsy maintsy resy anao itsodrany ny vadinao maditra sy ny zanaka ao io a ho folaky ireo tsy maintsy mivavaky ireo tavy amaina mafy de mba hoana ny afaliana bebe am'izao faly de faly mihitsy faly toko tena faly de mba hoana nyza ozy izy ny zanaka ao sy reny andretsaretra eny nahitahitany zareo any io sitrana faly daholo ny fianakaviana ka de fatany tsara hoe le jesosy ny vahon'oloko tato nanasitrana ka ny anabavy mitefa misy mivavakato fa mivavakato zareo de efa mahafantatra izy mahafantatra tahiny jesosy izy fahasoavana sy fitahina fanambinana tsy miverina tsony fampisaviana sy ny aretina tahina koa bebe tahiny reto rala reto ho ampiasaina sy fahasoavana amin'ny anaran'i jesosy amen sady mitsangana manofahofatanana jesosy any tao am'izay mipetraka jesosy atrany hoatsika vahoaka na tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambarana seminaira lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fieno ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fieno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana martsa ho avy izao am 4 sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'olo
fako eto amin'ny Tananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frère Andrefanambohijanahary, temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary, aty a Jerosalema Karobato ambany Atsimo commune, aty akady tariny apita tafitra faran'ny Arian Busdi, tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity. Hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandreny ara-panarehetra, ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao. Tainy tompony Fun